ndao jerena ny Exodus 4:4 fotsiny. Jery ny fomba fanazavan'Andriamanitra rehefa nitady valiteny Mosesy. Ny Mosesy eo amin'ny Exodus 4:4. Andriamanitra o indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely ao ka milaza Andriamanitra ny razanareo naniraka ka nanao amiko izy moa ny anarany dia ina no valiko azy. Ary hoe Andriamanitra tamin'ny Mosesy, izao izay izy hatr'izay dia izao koa no mandrakizay. Dia tsy nisy azony izany. Tsy haiko hoe faly loatra angamba izy nahay ny feon'Andriamanitra fa mbola nisy tsy azony ihany izany. Tsy nareo ve rehefa mandray ny iray amin'ireny afatr'ireny nareo hoe fa lazaiko anao amin'ny fotoana mety Andriamanitra sy eo amin'ny fiainanao. Dia ho faly ery isika dia hamantatra ihany ao amin'ny farany taoriana nahazoana teny 10 avy amin'ireo tenin'ny olona samy hafa fiteny. Izy ny hevitra fa izy ireo ka namina no izay tsy mba misy azy kokoa ny dikany iny ilay fotoana mety. Izany ilay hoe rehefa tsara sy von'Andriamanitra. Iny ilay fotoana marina karazan'ny fanazavana iny ary izany za ilay izy. Ilay hatr'izay ka ho mandrakizay. Anao izay tiako atao lazao azy ireo fotsiny izao no naniraka. Romana 5. Fa lehibe loatra Andriamanitra. Matahotra izy. Betsaka ireo zavatra tiantsika metrana fanontaniana. Fa raha tianao izany ny tiany hoe dia matoky anao aho. Fa iza moa ianao izay olona fotsiny no dia hitsikera sy andinika ireo valiny avy amin'Andriamanitra. Izay olona ny foroana ve amaly izay nanamboatra azy hoe nahoana ary any nataona ohatr'izao. Ary tongeza be ny kiboko. Maninona ary ny feoko no hafa mihitsy. Mba lava azany, mba fohy azany. Maninona ary ny tongotro ny ngeza be izany. Maninona any tsy mahay mira. Manan-javatra betsaka mikasika antsika izy izay tsy azontsika akory. Izany hoe nisy fotoana noveriko hoe dia izy filaharana angamba tamin'Andriamanitra zara ny feo. Dia mihevitra foana ianao fa tany amin'ny lalana diso rehefa mamorona zavatra Andriamanitra dia maminavina ianao hoe fa inona ary ny zava-nitranga. Fa fantatrao izao ny foroana ianao tao amin'ny kibodrenao tamin'ny alalan'ny tanany manokana mihitsy, tsy misy kisendrasendra mihitsy ny aminao. Tsy misy mahamenatra an'Andriamanitra ny mombanao na iray azy. Hitan'Andriamanitra mahafinaritra avokoa ny aminao rehetra. Amen. Ary tsy hoe sanatria tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao dia izany ny dika fa misy zavatra tsy milamina aminao. Ka aza milaza foana hoe maninona nataonao ohatr'izao e. Fa maninona ary ny manana toetra ohatr'izao. Fa maninona ny tsy mba iray amin'ireo olona mahafinaritra izay tsy manana ihany amin'inona mihitsy. Dia nijeren'ny Dave eo ka nanao hoe Andriamanitra malalo. Mba ho afaka ny anariny fanahiana fotsiny ka tsy atahotra ninninna. Tsy mba afaka manova toetra ve aho. Tena lany andro ihany manandrana mamantatra izany rehetrany foana. Dave eo amin'ny hevitra hafa milalao miaraka amin'ny ankizy sady mankafy fiainana hitanao. Avelan'ny rery izay sy ny ankizy any an-tsena milanjo ireo entana be izao amin'ny efa mikorotan-tsaina manao izay nangonanareo provision. Tsy azonao an-tsaina mihitsy ny fandriko ny fomba fiainana ny fanamoramorany zavatra. Tsy hainao ny alalin'ny fandriko tsy hitovy amin'ny vadiny pasterako ilay manana fanomezam-pahasoavana amin'ny famelana. Zany. Ny tiako atongavana tsy hoe manao an'izany aminy a. Izao no izy tokony mipetraka izy dia mihain'ny olona koa ka miteny amiko kokoa. Dia mitomany miaraka amin'ny zareo. Dia izao zany. Afaka ho raisiko ve ny larana farany eto? Marina ianao ve mba maniry hitovy amin'ny olo-kafa? Za te hitovy amin'ilay vehivavy eo akaikinay izay. Izany olo izany daholo ny zavatra rehetra izy manao ny akanjo zareo, manao zaridaina, na manapaka amin'ny bozaka izany na mamela ilay fanampanasa aza tsy haiko. Dia nanandrana nanao sorta ao an-Dave ny paosin'ilay izy lasa lavalavitra no efa faran'ilay akanjo efa vita. Ary tsy mandainga ilay sorta tapitra hatreto, ilay paosiny ary ambany ery.
dia niteny any devy mba hanao zaridaina dia namboly voatabia zay dia nisy le biby mainty kely reny tamin'ny alina nihinana an'le izy tokony nalainy any ampitsiny le izy mba hamprimina fa nanana boaty famprimana azy a tena alako ireo voatabia ireo ka tsy tiako le zaridaina tsy tiako le boaty famprimana azy na tsoina hitoriteny sy amoka devoly a fa tena tsy nanao toy ny vehivavy rehetra amin'ny feo mafinaritra amin'ny fo mamela eloka zaridaina misy voatabia za tsy nanontany an'Andriamanitra intsony any nanaovany ohatr' izany dia nanomboka nitiaviko ny tenako ary mila janonao ny fanontanian'Andriamanitra nanaovany anao ohatr' izao ka manapa-hevitra ianao ny ho tiany tenanao le biby tsy nihinana ny voatabian'ilay teo akaikinay izay ny tena natezitra satria no everiko fa za dia vehivavy ny finoana kokoa noho izy ary za mivavaka ao an'ny voatabiako dia nanontany an'Andriamanitra nahoana no an'ny biby ny voatabiako fa ny azy tsy no an'ireo biby tsy azoko mihitsy izany dia tena gaga fa Andriamanitra namala hoe za ngalaza taminao amboly voatabia izany tsisy antony tokony harovako ireo voatabianao nahoana izy ny tsy avelanao fotsiny amboly voatabia ary ianao koa manao izay efa niantsoko anao ary ajanony any izay fiheverana hitovy amin'ny olo-kafa izany marina andao dia raina ny tompo tena faly aho fa Andriamanitra manao fahasamihafana dao ary jerena ny 9:20 fiza moa ianao izay olona fotsiny no hitsikera sy andika ireo valiny avy amin'Andriamanitra izay olona ny foronina ve amaly izay nanamboatra azy hoe nahoana ary nataonao ohatr'izao ny mpanefy ve tsy hanam-pahefana amin'ny tany manga vonga ndray ihany no anaovany zavatra samihafa ndray dia asandratra sy ajaina tokoa ary ny ray kosa ho ambaniana sy mety atao tsinitsinina azy tia misy ohatra ray manana vera roa eto izao verako daholo ireo isy rano ndray kosa tsisy ahoana raha ozy ilay tsisy rano hoe tezitra satria tsy misy ninninina ato amiko ary tiako isy zavatra ato amiko ohatr'ilay vera ray hafa azonareo ve ireo vera afaka miresaka ka milazany amiko ina mety avaliko verako daholo nareo ary mifalia rehefa mipetraka eo amin'ny fitoerana io aloha izao ary rehefa vonona nisy zavatra ao aminao a dia ataoko izany avy eo atreto aloha dia mangina misy olona mily izany afatra izany eto izao androany ajanono ny fanoharanao ny tenanao amin'ny hafa ka manapa-hevitra ny ho faly amin'izao toerana misy ianao izao fa mipetra dia mifalia fa manina ary Andriamanitra mampiasa olona ohatr'ireny magaga misy olona hafahafa tena ampiasain'Andriamanitra za zao zany hitanao tsy dia manao tia matetika aho fa niresaka tamin'Andriamanitra tamin'ny herinandro lasa dia hoe eny ary Andriamanitra mba pio aho efa fantatro hoe avy aiza fantatro fa za raha ny natiorako izao ilay mpandray anjara kely indrindra anao izao azy izao azoko antoka fa tsy tena olona tsara na mahavita inona kory fa avelao mba hiteny zavatra aminao rehefa Andriamanitra manositra zavatra hampiasa azy dia ao daholo izy rehetra dia izy no anatanteraka izany anambina anao izy ka anao ny olona ho tia izany dia tsy ho azon'izy ireo kory hoe nahoana ny tian'izy ireo izany dia hoy aho tamin'Andriamanitra eny ary Andriamanitra nahoana ny za dia eniko fotsiny tamin'ny fanahiko hoe efa voatendry mialohan'ny fotoana izany dia mbola tsy azoko ihany izany fa nahoana satria ny zavatra rehetra dia voatendry mialohan'ny fotoany Andriamanitra dia Andriamanitra dia mila manomboka fotsiny sika ny fanaraka aminy fa tsy ny hanohitra lalandava izay tiany atao eo amin'ny fiainantsika ndao jerena ny Korintiana 2:1 tena fanindriny foko izao ary mivavaka ho an'ny olona amin'ity arivo ity
za mino fa misy olona tsy zay manan-javatra tena maonena mitrango amin'ny fiainany karazan-javatra satro zany karazan-javatra zay tsy takatra ny sainao ary mbola misy ratra ao aminao vokatra zany ary na dia nanandrana nandroso azy ianao miaraka amin'Andriamanitra ary teny izany tokoa sokony teto akory ianao zao rehefa zao everiko fa mbola misy zavatra atao mijanona mandratra anao satria ianao zao dia mbola teny hoe tsy azoko izany to tsy rariny zany to tsy mariny zany dia hitanao zao za mivavaka amin'ny foko rehetra mba Andriamanitra mpiasa ty afatra ty zao hanampy anao andresy zany ary tsy ho anareo rehetra eto ihany zany fa inoko fa misy olona tapitrisany maro mijery fahita lavitra izay mety ny fanontaniana anareo amin'izany dia ireo zavatra tena mampisaraka anareo amin'Andriamanitra satria tsy azonao tsotro zao hoe ahoana fa tsara Andriamanitra dia hitranga ve ireo zavatra tsy hitranga tamin'ny fiainanao ireo hitanao tsika manana fahavalo misy ireo devoly izay miaina sy velo eto tany ary misy ny lalan'ny fahotana eto tany dia misy ireo zavatra izay mitranga ireo zava-misy zava-mitranga ary matetika dia tafiditra ao anatin'izany isika fa raha matoky an'Andriamanitra ianao onerany indroeny ny fandresenany amin'olonanao dia hanandratra anao izy ka hanalanao hiala amin'ny lavaka dia hamelona ndray ka hanangana indray ao anao izy joba nandalo fotoatsarotra zany hoe maty daholo ny fianakaviany narary mafy izy very ny fananany very ny fiompiany nefa ny baiboly laza fa isan'ireo olona maro indrindra teto tany izy tamin'izany fotoan'izany tsy rariny zany fa tamin'ny farany afaka averinareo ve fa tamin'ny farany joba izay nahazo zany avy tamin'Andriamanitra dia nandray avroeny ny amin'izay veriny indroany izay verinao ary ny baiboly milaza ao amin'ny salamo 7:30 fa tsy tokony anazy sika raha toka ambininy zany ny ratsy fanahy satria amin'ny farany averendray amin'ny farany fa amin'ny farany mpandefitra no andovan'ny tany marine ho avy zany andro zany zao dia vavaka ho an'ny olon-androany any amin'ny fiafaran'izao fotoana izao sady hanomeny olona ny fahafahana mandray an'i Kristy tiako ny vavaka ho an'ny olona izay manana zany zavatra zany amin'ny fiainana izao ka tsy mba hahafahanao akory manala zany ao an-tsainao ary mino mihitsy fa Andriamanitra zao dia ampiasa ireo teny reto androany mba hanao zavatra am-ponao ka ilazanao hoe hitanao zao Andriamanitra dia lehibe lavitra noho ny fanontaniako ary za dia atoky azy tsy voatery halalany antony ary ino fa tsy misy zavatra izay tsy hainy amboarina ary tsisy olana lehibe izay tsy ho hainy vahana za dia tonga eo amin'ilay teboko amin'ny fiainako izay manahirana any ilaza azy amin'Andriamanitra na ahoana ka mangataka izay ho valy teny avy aminy Andriamanitra izy ary veriko fa tsy tokony ianao zany akory sika tokony lazaintsika hoe Andriamanitra zany tokoa ianao tena lehibe ianao ary tsy ilaiko akory mangataka ny anazavanao zavatra etramiko fa mila miaina amin'ny teny fikasanao fa tsy ny amin'ny fanazavanao maro ny manaiky izany miaraka amin'ny fianao Korinthiana voalohany toko voalohany 7:20 manino ireny olo ireny no ampiasainy fa Andriamanitra ny safidy manokana mihitsy ireo adalan'izao tontolo izao mba hampamenatra ny endry ary ina ny antsoin'ny olona malemy mampamenatra ny endry fa Andriamanitra kosa ny safidy jereo ty safidiny mihitsy safidiny manokana fa inona mihitsy ny zava-mitranga sy tsisy dikany mariana sy nentina tamin'ny fanambaniana ka na dia ny zavatra izay tsisy dikana aza dia afaka ampiasainy sy apetrana amin'ny toerana izay mahamety azy indray ka tsisy mihitsy olombelona afaka ilaza voninahitra eo amin'ny fanatrehany isan'ny antony ampiasain'Andriamanitra olona izay tsy heverinao tsotro zao ho mitombona amin'ny ampiasa azy dia satria izy ireo ilay olona miondrika foanafoana milaza hoe Andriamanitra misaotranao tsy voisanao ny fotoana ilazako isan'andro amin'Andriamanitra apio Andriamanitra misy fotoana mihevitra hoe sao dia marasaina Andriamanitra apio Andriamanitra apio dia avy eo ren'izay indray dia hoe Andriamanitra misaotra Andriamanitra misaotranao misaotra zany saika firesako amin'Andriamanitra matetika Andriamanitra apio Andriamanitra misaotranao Andriamanitra apio Andriamanitra misaotranao dia mety zany fa manino no amboarina nefa mbola tsy simba akory amen ohatrany tsy tena ara-panahy zany fa Andriamanitra malala ary fantatra fa tsisy dikana raha tsisy azy ary nianatra ilay fomba sarotra fa izay misandratra dia mbola etrihany ary aingana kokoa ny dinan'izany no ny akanana matetika tena fotoana elany ihany natokavako teto fa ilaza zavatra aminareo raha tsy mitazona ny fifandraisako amin'Andriamanitra dia afaka sotony indray ny tady ka hanala eto izy na herinandro iray monja aza dia izay no izy fa Andriamanitra izy ary tsy misy tsy hainy atao
ka andao izy apetratsika eo amin'ny toerana misy azy, ndao averintsika eo amin'ny fiandrianany ao am-potsika sy ny saitsika izay misy azy, dia andeha atoky azy mihoatra ny teo aloha, ary isaky ny misy fanontaniana tonga ao tsaitsika eo raha tokony ametraka ilay fanontaniana dia laza hoe tsy manina Andriamanitra tsy voatery amaly ianao, matoky anao mandratra zany, mandratra mihitsy zany ohatrany tsy zakako zany zavatra zany Andriamanitra fa mino ny fahatsaranao ataoko fa tiany devolo mihitsy rehefa mametraka fanontaniana isika, tsy tiako intsony hametra-panontaniana amin'Andriamanitra, dia laza fotsiny hoe Andriamanitra matoky anao ary tsara ianao, nananao mamiada na ny 7 taona lasa, nanao fizahana tany dokotera vanle izy teo 3 na 4 andro avy eo dia tany amin'ny hopitaly, mila manao fanidiana tanteraka, nahoana Andriamanitra, nahoana za avy mampianatra finoana sy mametra tanana amin'olona izay marary ny mamiadana dia hoy Andriamanitra hoe tsy zany no tiako enona fa zao no tiako enona avy aminao, matoky anao fa tsara ianao, inoko fa tianao ny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tianao ary natsoy ny fanaraka amin'ny sitraponao, dia izay no lazaiko dia lazaiko zany netiko niatrika fanidina tondra tamin'izany fahombiazan'ny fanidina izany, herinandro iray na roa teo no tsy nanatrehako ny fivoriako, tsy tadidiko tsony zao tsy mila mandeha amin'ireny karazana fitarafany ireny, tsy mila fitsaboana hafa, tsy mila fikarakarana manokana ataorian'izany, ny mamiadana tsy tonga tany amin'ny tovako afa-tany. Andriamanitra namendra fo tamiko tokoa dia nanambara fa ilay olana nanao ny fitiliana sy ilay fizahana, raha tsy izy nanao izany fa tena mahay izy ary retina tena kely tokoa ary tsy nisy olo-kafa naitsy zany teo amin'ny toerana nisy azy tamin'izany, fa zany dia karazana mamiadana mitombo aingana be ary raha ny andro taona ray monja dia tsy traza tsony zany dia mety efa niparitaka tamin'ny toerana maro zany. Ka eto raha tokony efopotika Andriamanitra mamindra fo tamiko ka namonjy ahy tokoa ary tsy mila mandalo zany tsy misaotra azy foana ve mariny, misaotra anao Andriamanitra, misaotra Andriamanitra, misaotra anao Amen. mety hafahafa amin'ny sasany aminareo no mandre ty fa tiako ny laza azy zao, taona maro dia nanao fanambarana voaolana ary Andriamanitra nampiasa zany, raha ny tiako dia tsy mba nisy mihitsy zany, tena niriko tokoa ny tsy mba nisiny zany teo amiko dia hitanareo satria zany no everiko nanaoana reny mety ho fiainako isan'ny zavatra izay tena sarotra be tamiko zany, mety ho tena tsara mihitsy zao zany raha mba nanana dada izay tena tia tokoa, lay mba hahafahako mianty eo am-pifony ka hatsiarovako voaro 3 na 4 taona lasa zay dia nanomboka ny zary zany tamin'olona, tena niriko mihitsy ny tsy nisy zany tamin'ny fiainako, ohatrany hoe kenda ny taolana tamin'ny tendako dia nihevitra tsy haiko akory izay fomba nazavana zany ary tsy vitako tsony laza hoe aniry ny tsisiny zany zavatra zany, satria mahitsy aminareo fa tena tsara kokoa ny fiainako noho ny fisiny zany, dia tsy haiko hoe ahoana no ampiasana zany amin'ny fomba ara-matematika, fa inoko fa Andriamanitra tena tsara, enokela inoko fa tena tsara Andriamanitra ka afaka manalo izay rehetra andratrano devoly anao izy, ary afaka hovainy zany ho any amin'ny zavatra izay toa ratsy sy izay mety andrava mihitsy azy, anao ny tsara ho anao ary ahatsarany fanjakan'Andriamanitra ho tsara ho an'ny olo-kafa marobe koa, nahoana satria Andriamanitra lehibe izy, mariny tsy andeha ho ankelezitsika zany Andriamanitra, tiaka minitra vitsy fotsiny amaky sasany amin'izany zavatra zany, manan-javatra betsaka izay mikorotantsika eto ambonin'ny tany, androany ry oloreo dia manandry ny tady an'Andriamanitra, satria ianao tsy mahavaolana ho aminy dia mody asiana izy ireo fijerenany mahaola sy karazana fanompoana hafa koa mba hitadavam-bahaolana izay tiany atao ary mbola hitazona ny karazana fifandraisana amin'Andriamanitra, dia hitanao tsy mampaninana nana olana amin'ity aza tsy maninana mihitsy everiny olona eo, fa amiko tokony tsy teny sy aina mihitsy ianao raha mino fotsiny ny fivoarana. Izany hoe nahita zavatra betsaka mikasika fandarana
ara-pahasalamana mahafinaritra any mijery ny fomba hitambaran'ny vatana ary tena mahagagana zavatra izay mety matisy ny olona satria noho ny amin'ny zaza kely ray taova kely ray monja sy tafapetraka amin'ny tokony toerany angamba rahasaiko zavatra nareo sika dia natao mampatahotra sy tena mahafatifaty koa ahoana nahitan'ny olona ny fahateran-jazakely ray ny tongony kely sy ny tanany kely iny ary izay zao manana zafikely 3 volana ary na dia mijery azy aza matetika foana dia lay fijery ny manodidina sy mitolagaginy dia mitsiky lay ratsatanana kely tany kely lay molotra kely iny maso kely ndrehetra aminy dia mahafinaritra ahoana no mety hiverantsika fa natokavazany rehetra izany satria antapitra taona taloha dia nisy singa ray izay tsy haitsika ny fiaviany karazany zavatra mandady avy any amin'ny ranomasina dia manomboka mivoatra dia taona tsy voisa maro avy eo dia zao sika zao lay olombelona mahagaga mifona aminareo fa maninona ny olona no mino izany satria izy ireo tsy te hino an'Andriamanitra satria izy ireo tsy te hanao tatitra amin'Andriamanitra ny tiany izy ireo atao ihany no ataony amin'izany manontany tena firy ny olona afaka ino tampoka an'Andriamanitra raha iverin'izy ireo fa afaka miaina amin'ny fomba fiainan'izy ireo zao izy ka tsy mila manovy izany nefa mbola mino an'Andriamanitra ny olona tsy te hino an'Andriamanitra satria tsy tia nisy olo-kafa hitantana nanam-pahefany eo amin'ny fiainany tianao izay tiana atao ihany izy rehefa tianao izany izy ary izany no ahitantsika ireo mambedabe maneran-tany androany ireo zava-baovao maro be dia ny olona zao dia manao ny karazam-pivavahana manokana izay tsy mba fivavahana koatra izany fa ahafany manao izay mahafaly azy fotsiny lazaiko zavatra nareo ho avy ny andro farany ary Andriamanitra dia velona tokoa ary ijoro anatrehany avokoa sika rehetra joro anatrehan'Andriamanitra sika rehetra ary anao taritra ny amin'ny fiainantsika dia mila manao programtsika ary mila manomboka zavatra amin'ny fomba izay tian'Andriamanitra anaovantsika azy marina fa nandalo zavatra natsiravina tamin'ny fahazazako izay tena tsy azoko mihitsy nangidy izany nefa mila namela elo ka tsy takatry ny sainy izany ary tena nanakorotana ny fiainako ary taona maro aho voasitrana tamin'izany afaka milaza zavatra aminareo ve teto ny fotoana tamin'ny fiainako izay nalalako fotsiny fomba firesaka mikasika an'Andriamanitra fa zao fantatro izy dia haiko ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty izay afaka manangana anao hiala amin'ny lavaka ka metraka anao amin'ny toeranao dia ianao zao mba takaro ange raha namoy olo tiany ianao raha nananjanaka maty ianao raha namoy ny vadinao ianao raha manana aretina mitaiza ianao raha very ny asan'izy ianao raha efa voaolana ianao ka tsy azonareo mihitsy izay mitranga eo amin'ny fiainanareo zao mangataka anareo asa manao izay atakaran'izany matokian'Andriamanitra dia iaino miaraka amin'izany dia ivoaka very amin'ny ilany ampita ianao dia lasa afaka nilaza hoe taloha miteny mikasika azy fotsiny fa zaho mahalala azy ary fantatro ny hery ny fitsanganany tamin'ny maty izay manangana antsika hiala amin'ny fahafatesana na dia mbola mitoetra amin'ny nofo azy sika mariny dia tia halala azy misy olona tia halala azy ve eto hoe tena tia halala azy dia hanomboka azo traikefany amin'ny atsaran'Andriamanitra ianao izany dia hanomboka azo traikefany amin'ny herin'ny fanafahany ianao teny zavatra aminareo ho avy ny andro izay faranany zavatra rehetra ary tsy haka fotoana intsony hitondranao amin'ny soratra masina mikasika ny lanitra fa voasoratra fa tsisy ranomasintsony tsisy irifiry tsisy alahelo tsisy sento dia andry azy isika anao hoe efa vita fa izao no alfa ary koa omega lay fiandohana sy lay fiafarana lay fiandohana sy fiafarana fa raha ny amin'izao aloha manam-pinono sika ny amin'izao aloha sombony ihany ny fantatra tsy haitsika ny zavatra rehetra jery tahaka ny olona eo amin'ny fitaratra sika izay manjavona sy mandrahona ary tena tsy afaka ny hatakatra izany sika fa andao tsy atao tsy hahafaly atsika ny fantaniana tsy voavary na tsy mahafapo atsika isaky ny fotoana atsiarovanao izao na n'Andriamanitra dia mifoazy ianao ka lazao hoe tsy rarahako ianao zao zany tsy verina eo intsony za efa nahazo afatr'Andriamanitra matoky anao
matoky anao a amena marina edinao foan'andriamanitra